Alatsinainy fahenina ny volana May taona telo amby folo amby roa arivo akafaliana indray no rano amintsika ny tokantrano andro mpijery ajaina dia manasa antsika hanaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany ny tontolo politika isany amin'izany ny faneho-kevitra izay nentina avy eo anivon'ny CES makasika ny filatsahan-ko fidian'i Andry Rajoelina ny fanapahan-kevitra na ny fe-kevitra nivoaka tao aorianan'ny fivorina izay niarahana tamin'ny FFKM izay nivoaka tamin'ny andron'ny omaly ary ny faneho-kevitra samihafa eo amin'ny tontolo politika no isan'ny songadina mazava ho azy fa dia hibahatoerana ny tontolo politika ary ety am-piandohana ihany koa dia tsara no mampafantatra antsika ny tokantrano any fa ho avy eto vahiny eto ny lehiben'ny tonindry fanoratana miaraka ampanao gazety eo amin'ny tontolo politika eto amin'ny fahitalavitra ma-TV hitondra karazana famelabelara-kevitra makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena fa araka nefa nambara teo ary dia rehefa nandinika sy namakafaka lalina ny mpikambana eo anivon'ny CES na ny fitsarana manokana makasika ny fifidianana dia nekena ny antontan-taratasy filatsahan-ko Andry Rajoelina na dia tsy nanaraka ny fe-potoana azy ny fametrahana azy ity ho hatrany ny fanazavana azo mifanaraka amin'ny fifanarana irasam-pirenena ihany koa izany rehetra izany raha ny fanazavana azo hatrany ny akon'izay. Andry Rajoelina dia nametraka ny antontan-taratasy sy ny filatsahan-ko araka izay voarafitry ny lalàna ary niaraka tamin'izany dia nisy taratasy fanazavana ny antony nametrahan'ny filatsahan-ko tao aorian'ny fe-potoana ara-dalàna. Rehefa nandinika ny CES ka namakafaka ny antontan-taratasy napetrany dia nandray sy nakatoan'ny filatsahany. Io ny fanazavana nomen'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES mikasika ny filatsahan'Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita ho fidiana ary napetaka tamin'ny mpomba ofisialy etsy Ambohidahy io tolakandro io. Nanamafy tokoa ny CES fa mifanaraka amin'ny lalàna sy ny foto-kevitry ny fifanarahana iraisam-pirenena makatoha izy ho fototra ny didina voakany ary mametraka ny vahoaka ho tompon'ny teny farany amin'ny fisafidianana ankalalahana izay olona sitrany hitondran'ny Madagasikara. Tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny dia tamin'ny fomba teleolojika izay mifahatra amin'ny hitanjona sy izay tian'ny lalàna hatongavana no nampiarin'ny fitsarana ao anatin'ny fanajana ireo voalaza rehetra iseloha no nandraisany ihany koa ny firotsahan'ny ramatoa Ravalomanana Lalao sy Andriamatoa Ratsiraka Didier ho hiatrany ny fanazavana nomeny ny CES. Araka ny fanampanazavana nomena hatrany dia ny lalam-panorenan'ny Repoblika faefatra izay tsy hidoviana